Manolotra ny araba toko lahy sy toko vavy. Araka ny sary zana-bolana dia rakodraoana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Noho izany ny mandrafitra ny andro dia andro mitanikorana hatrany. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso fa 5 ny volana Desambra 2022 izay inona fa mahaliana antsika tokoa amin'ny mahandro fety azy. Ao amin'ny rapitso maraina dia andrahoana ny andro ny amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara, ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoadany. Anorana tandrifin-drahona malefaka kosa ny faritany Mahajanga teo aloha, ny faritra Vadivavy Fitovinany Atsimo Atsinanana ary mipakatra amin'ny faritra Anosy sy Androiny fa ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho mafy ny onja sy ny rivotra ny amin'ny faritra Atsimo sy Atsimo Atsinanan'ny Nosy iny ka mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina sy ny mpanjono an-dranomasina ho amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia ho bebe ny orana indrindra ny aty amin'ny faritry ny Avoadany. Aza dinoina noho izany ny mivimbina arorana mandritra ny feto amin'ny rapitso hariva. Anorana tandrifin-drahona Arakotroka avokoa saika manerana ny Nosy, afa-tsy ny faritry Melaky sy Menabe iny no hanao andro tanikorana. Mikasika ny maripana indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy ho amin'ny rapitso. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia mandina 5 hatramin'ny 24 degré celsius ny maripana voatomatombana. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia indro mekonao reto manaraka reto: 5 degré ny ambondrindra ny avaratra andrefan'ny Madagasikara any, ny aty amin'ny faritry ny Avoatany kosa dia 17 na 24 na 19 degré celsius, 13 degré celsius ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Raha mikasakasa hivoaka ivelan'ny Nosy indray ianao andro an-tanàn-dehibe vitsivitsy dia efa taro ary ho lalovandraona avokoa amin'ny rapitso any Milan, Paris, Nairobi sy Bangkok any amin'ny faritry Johannesburg no ho tsara ny andro. Ho andreo Nosy raha vavy manodidina antsika indray no arosanao manaraka izao: anoram-baratra ho amin'ny rapitso any Port-Louis, Seychelles, Saint-Denis. Andrahoana kosa ny andro ny any faritry Seychelles any. Dia mirary ianao hanao fety finaritra izay eto amin'ny ekipan'ny Meteo Malagasy ary manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko!